ity. Tamin'ny herintsika dia tany Moramanga ny nitondrana ianao fa androany kosa dia etsy Ambohimarina fiangonana Foibe misy antsika. Arak'izao hitantsika taorian'izao dia mbola mitohan-trano ny ilay fandrenana lehibe fa nisy ihany koa tety ny fanokanana ny diakona sy fandraisan-tanana an'ireo diakona teo aloha zany dia fanokanana an'ireo diakona vaovao. Tsy ampandraisina ela ary ianao fa andeha avy hatrany anaraka an'ireto sary ireto.
Zao ny ten'Andriamanitra ho antsika Apokalipsy indray amin'ity 2 Jolay 2024. Isaia 40 ny 220 ka hatramin'ny 120. Ny lohahevitra dia hoe fampatsiarovana ny lasa sy filazana ny ho avy, indrindra fa ny amin'ny fanafahana ny Israely avy any Babilôna. Ny 220. Miaino ary Jakoba sy ry Israely izay natsoiko, tsy miova aho, izaho ny voalohany ary izaho koa ny farany. Eny, ny tanako no nanorina ny fanamban'ny tany, ary ny tanako ankavanana no namelatra ny lanitra. Raha tsoiko ireo dia indray miseho avokoa. Mivorianareo rehetra ka miaino, iza moa amin'ireny no mba efa nanambara izany? Ilay tian'i Jehova no maefa ny sitrapony any Babilôna, ary ny sandriny ho amin'ny Kaldiana. Izaho dia izao ihany no miteny sady miantso azy, nitondra azy aho ka ambinina ny lalany. Manatona, ay anareo ka miaino, hatramin'ny talohany efa tsy nitenenako tamin'ny mangingina. Hatry ny fony vao nisian'ireo dia efa teo aho, ary ankehitriny Jehova Tompo no nanirakahy sy ny fanahiny. Mbola hotoizantsika ihany ao amin'ny Jaona 2:20. Raisitsika amin'ny 1 ka hatramin'ny 2:10. Jaona 2:20. Ny 1 ka hatramin'ny 2:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa azo ny teny. Ny nilazany Jesosy ny amin'ny atoavam-pananatra sy ny heviany indray. Ny 1. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hanafitohina anareo. Androka anareo hiala amin'ny sinagogy izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manavitra fanompoavana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaronareo raha tonga ny fotoan'androny, fa izaho fa nilaza izany taminareo. Ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany, satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny makany amin'izay naniraka ahy aho, ary tsy misy manontany aho hoe akaiza ianao, satria nilaza izany taminareo aho dia votona lahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsiara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrina zao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fahamarinana dia izy no hitari-dalanareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay efa reny dia ho lazainy avokoa. Ary zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Izay rehetra nanany ray dia ahy avokoa, koa izany lazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Varanantsika ao amin'ny Hebreo 7, manomboka amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 1:20 farany. Izany dia milaza ny fampitahanan'i Kristy sy Melkizedeka. Vakitsika amin'ny anaran'i Josiany ny teny manomboka amin'ny 1:20. Koa raha misy fahatanterahana tamin'ny fisoronan'i Levy
fa tamin'izany no nahazoan'ny olona ny lalàna. Ahoana no mbola ilana mpisorona hafa iseho araka ny fanao Melkizedeka ihany, izay tsy ho tononona ho araka ny fanao ny Arona? Fa raha ovana ny fisoronana dia tsy maintsy ovana koa ny lalàna. Fa izay nolazaina tamin'izany teny izany dia avy tamin'ny firenena hafa izay tsy misy olona manompo eo amin'ny alitara, fa hita maromarona fa avy amin'ny Joda no sehoany tombontsika. Ary izany firenena izany dia tsy nisy nolazain'ny Mosesy akory ny amin'izay ho mpisorona. Ary hita maromarona kokoa indray izany raha misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkizedeka, izay natao tsy araka ny lalàna izay didy momba ny nofo, fa araka ny herin'ny fiainana sy tsy manam-pahatamperana. Fa izy dia nanambara hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanao Melkizedeka. Fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny fahalemeny sy ny tsy fanasoavany, fa ny lalàna dia tsy mahatateraka na inona na inona. Ary misy koa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatoronantsika an'Andriamanitra. Ary tahaka ny Melkizedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana, fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana, fa ity tamin'ny fianianana ataon'ilay nilaza taminy hoe efa ninina Jehova ka tsy anenina ianao no mpisorona mandrakizay. Dia tahaka izany koa no nanaovana Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navelona fahafatesana haritra izy, fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dia miasana satria maharitra mandrakizay izy. Ko amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona n'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fonana ho azy. Fa mpisorona be tahaka izao no mendrika atsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka ny mpanota ka natao avy noho ny lanitra, dia tsy mila anatra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny, voalohany noho ny otany tenany dia voany ho an'ny olona kosa. Fa izany dia nataony indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendro olona izay manana fahalemena ho mpisorona be. Fa ny tenin'ny fiainana kosa izay tataorian'ny lalàna dia manendra ny zanaka izay notanterahana ho mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary fiadanana ho antsika ety ambonin'ny tany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, rainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy maty nilevona nitsangana araka ny soratra masina. Mijoro eto anoloanao indray izay Tompo, manatitra izany fanatitra izany araka ny baikonao izay manao hoe aoka tsisy iseho foana natreko, tsy mitondra fanatitra ianareo, foka sa mitondra arak'izay zakany avy araka ny fanambinany sy ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Andriamanitra ray io tsy mitsangamenatra izay raha eto anoloanao, satria nitondra izany araka ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay. Fa raha notahiana sy nambinina izay ka tsy nitondra kosa, dia miondrika eo anatrehanao, satria menatra ihany izahay mba milaza miantso ny anaranao sy manompo anao, mandeha amin'ny lalan'ny fahazavana sy ny fahamarinana, kanefa hatramin'izao dia mbola vahoaka tsy marina sady tsy mahatoky ny amin'izany. Misaotra raha eo fa na dia izany koa aza ny toetranay dia mbola tsy naringanao izay, fa mbola mamindra fo aminay hatrany ianao. Ko ankehitriny ary Tompo, raiso ny fanatitra izay atolotra ianao mba ho anitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao, ary havita be amin'ny asa izay nitsononao anay. Fa raha tsy nanan-katolotra kosa izahay, dia mamindra fo aminay ary mamelany elokaika mba tahio izay Tompo, mba ahafahanay mitondra amin'ny mpifaliana ho anao, satria raha tsy nandray moa izay inona no atolotra eo anao. Koa dia misaotra raha eo, satria amin'ny mahafitiavana anao
dia mbola mamindra fo aminay hatrany ianao koa dia raisy ny fanatitra izay tolotra eo anao mivoninahitra ny anaranao ka tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy natanteraka izay nampandehananao azy raha ozona moa dia tsy ho afabela amin'izany izay raha ho fitahiana kosa dia hisokatra aminay ny varavaran'ny lanitra androtranao fitenena fiainam-beam-po anay fa nivavanao Jehovah nefa miteny ary hovahanao ny fatorana rehetra izay mangeja anay ka asianao teny mafy ny valala ka tsy hanimba ny fivelomanay sy ny fitadiavanay sy ny fidiram-bolanay fa na mivoaka na miditra izay do tahianao ka ho ambininy dia misaotra raha eo mitenena ary amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina fa miaino indray izahay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tomponay maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleloia, amen. Manasa antsika fiangonana ary mba hamonjy toerana. Lasa izay ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2020 ity. Miditra amin'ny enim-bolana faharoa isika. Isaorantsika Andriamanitra tantanany antsika tsiraray avy ka mbola velonaina tratry ty enim-bolana faharoa ity indray izay amarana ny taona 2020 ity. Miarabantsika fiangonana rehetra eto Ambohimarina hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ny olona rehetra sy ny pastera ny diakona sy ny torokasy sy ny mambra tsiraray avy. Miarabana fiangonana rehetra koa maneran-tany izay manaraka ny afatra angevy eto Ambohimarina indray tsika satria dia misy fotokanana diakona efa matratratra any amin'ny 100 mahery no tokanana amin'ity androany ity. Ny eto Ambohimarina ihany izany angamba, eto Ambohimarina ihany 100 dia ozy zao hoe tsy efa diakona daholo zany ny fiangonana rehetra. Ay zany mbola tsy hita ny fiangonana zany 100 izany na dia efa maro ny isa fa izany 100 izany dia efa fiangonana iray izany. Efa fiangonana iray izany satria misy fiangonana sasany aza tsy matratra ny atsasaka izany akory ny mivavaka ao aminy nefa dia nidiakona fotsiny ny eto no 100. Dia midika zany fa fiangonana velona ny fiangonana apokalipsia raha ny eto Ambohimarina no resana. Ho azy any dera sy mivoninahitra. Dia miaraban'ireo diakona indray ny asany koa zany tsika androany. Dia mahafinaritra ny mahita antsika satria zava-dehibe izany hoe voafidy ho isan'ny anao ny asan'Andriamanitra ianao, anompo azy ianao. Nefa ianao raha mijery ny tenanao dia ozy ianao ina re izay za raha na dia alako sy ny fahotako sy ny tsy fatanterahako sy ny tsy famendrehako na dia za kozatina kely ity ve dia mba hovidiana diakona. Kanefa dia voafidy diakona satria fatan'Andriamanitra ny fanoloran-tenanao dia kely aza ny mba mamiratra aminao dia tsy mijery izay mainty amin'ny vatanao izy fa le fotsifotsy mamirapiratra kely iny no ny fidianany ianao. Ko dia mahereza ry diakona malala fa asa fanompoana izay lazain'Andriamanitra hoe isy valiny avokoa ny fisasarana rehetra ka raha mandra-kipiny masinao no matoka etra amin'ny fahafatesana ianao dia mbola ho mpampandroso ny vahoaka an'Andriamanitra ianao ny mivavadiny lanitra ny an-danitrany voninahitra Andriamanitra rery any. Andehantsika ary hiditra amin'ny afatra. Isaia 7:7 ny 9:12 mihaino ary Jakoba sy ry Israely izay natsoko tsy maninona ozy izy tsy miova. Voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. Halleluja. Izaho ny voalohany ary izaho koa ninona farany. Za no alfa sy omega, tsy miova. Ino tsara ilay teny tsy maninona ozy izy? Dia efa nilaza izy ampahatanjao ny lohalika malemy, ampahirezo ny ireo izay
reraka ampo ampahiray zareo miravoravo tanana dia nambarina zany ny tenim-bolana faharoa vao migadona fa zany teny lazaiko aminareo zany a dia maninona ozy izy Jehova tsy miova fa zany voalohany sy farany 20 taona izy nefa nanaraka atsika nomba atsika hatramin'izay 20 taona izay mbola misy ny 20 taona manaraka atongavana ny 40 taona taka ny nombany atsika tamin'ny voalohany no mbola ombany atsika hatramin'ny farany satria zaho ny voalohany sinina ozy izy sy ny farany dia atao voamenina mafy dia mafy zany ny voninahitra Andriamanitra. Mahafinaritra zany zao ny resan'i Jesosy ny afatra nomena atsika Andriamanitra tsy miova io dia zao ny lazany azy aty amin'ny Jaune 4:12 ilay vaky tenintsika io. Ny lazany Jesosy ny atongavany mpananatra sy ny aviany indray. Izany teny zany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hatafotoina anareo. Androaka anareo hiala amin'ny sinagogy izy, eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary zany no ataony satria tsy fantany ray na izaho. Fa izany teny zany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoan'andro, fa izaho efa nilaza izany taminareo ary tsy mbola lazaiko taminareo hatramin'ny voalohany zany satria mbola taty aminareo ihany aho. Ino tsara ilay andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra io a. Zany teny zany no efa nolazaiko taminareo mba tsy hatafotoina anareo. Finona moa zany teny nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianana zany mba tsy hatafotoina anazy ny amin'izay zavatra mety hitranga. Tamin'iny alina zay niarahan'i Jesosy ny mpianany nandray ny mofo iny, ary tamin'iny alina zay nilazany koa fa raha zaho tompo sy mpampianatra aza manezy tena manasa ny tongotrareo, ianareo koa mba tokony hifanasa tongotra ka fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo, hanana fanetretena mba hidina ambany hevitra ny hafa fa tsy ny tena ihany. Dia nisy toroteny maro izay efa nambaran'i Jesosy tamin'ireo mpianan'ireo mba tsy hatafotoina azy rehefa tonga ny andro izay amadian'ny Jodasy azy, rehefa tonga ny andro izay amadian'ny Petera azy ka na dia ninina aza Petera fa hiara-maty aminao aho. Dia hoe Jesosy ianao ve niara-maty amiko? Raha mbola tsisy akoho maneno intelo dia andaha intelo ianao. Ka izany rehetrarehetra zany handalo alohan'ny mpianany. Dia iny alina zay niraisan'izareo fanasany tompo iny dia efa nilazain'i Jesosy mialoha. Zany zavatra zany aloha zaiko taminareo mba tsy hatafotoina anareo rehefa hitanareo Jodasy mamadika ao amin'ny fiarahantsika zao. Tahakany hoe raha misy mpiaraka amin'ny Kristy dia nisy Jodasy namadika azy, nanao zay aminona azy mihitsy tamin'ny fomba rehetrarehetra tamin'ny vola 30. Raha moa ilay fitiavam-bola, noho ny fitiavam-bola dia namadika an'ilay mpampianatra azy. Isy Petera koa zay tena mafana fo mpanaradian'i Jesosy mihitsy fa andazy koa io kelikely eo, zay tsy nenony mpianatra mihitsy hoe raha ny hafanahany fony Petera mifanarahana an' Jesosy dia tsy mba izy mihitsy no andeha hamadika an' Jesosy zany na andazy zany, fa na dia ny aina aza dia vonino atolona. Tamin'iny alina iny lazana an'izany hoe zany teny zany lazaiko taminareo mba tsy hatafotoina anareo, fa nilaza ihany koa Jesosy tamin'iny alina iny ny amin'ny Jaune 4:12 hoe aza malahelo no fonareo minoana Andriamanitra minoa aho koa. Ohatran'ny raiky misy toerana maro ratsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha mboatra fitoerana ho anareo, fa raha andeha mboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka andrainareo any amiko ka izay toerako no toeranareo koa. Laza koa Jesosy tamin'iny alina iny fa rehefa hitanareo mitranga zany rehetrarehetra zany aza malahelo no fonareo fa minoana Andriamanitra minoa aho, fa zavatra tsy maintsy hitranga ny anamborana, tsy maintsy hitranga ny analaina baraka
amoronana ny lainga sy ny tsao rehetrarehetra iampangana eo ny lohan'ny mpisorona sy ny sadiseo sy eo ny lohan'ny Herôda sy Pilato sy ry Kaiafa sy ny sisa fa aza malahelo amin'izany ny fonareo fa za andeha mbotra fitoerana ho anareo rehefa tanteraka avokoa izany dia mbola hiverina indray dia nambaran'i Jesosy tamin'izany fa zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako zaho Jesosy maty hovonoina ilevina hitsangana io araka ny soratra masina za no lalana sy fahamarinana ka za malahelo ny fonareo tsisy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako izy Jesosy raha mihinana izy Jesosy zaiko aminareo marina dia marina tokoa ny dininy 12 ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray ary na inona na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mankalazain'ny ray eo amin'ny zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany raha mino ahy nareo Jesosy rehefa lasa dia ny asa ataoko no ataonareo ary anao asa lehibe mihoatra noho izany ary ianareo anao asa lehibe mihoatra noho izany dia misy olona tsy mahatsikaritra an'izany ino moa zany le asa lehibe ataoko noho ny Jesosy nefa za ary mankaty am-piangonana fotsiny dia mirava dia mamonjy selula dia izay fa tsy fantatry n'le olona fa io fanatitra ataonao io na fanorenana na rano na fanatitra na ampahafolo-karena sy ny sisa firy ny olona voavonjy amin'io fahatokitsika an'Andriamanitra io asa lehibe manao ahoana ny vita amin'izy io za zao mahitatsika na dia ny fankatoavantsika ny afatra fotsiny soratra masina hoe maneke ny mpitondra anareo dia eo ambininy ianareo minompo aminany dia eo ambininy mahita fa efa volombolon'le sabata 17 volana ny akanjo anaovitsika ny akamaroantsika eran'ny Madagasikara dia efa manomana n'ilay fitafiana ary dia efa manomboka amin'ny zatra mitondra n'ilay manga sy fotsy ilay bolero dia efa hita taratra sady le izy hoe ohatrany hoe volombolonandro anorana zany na volombolonandro ho tsara izany dia efa samy manao ezaka daholo ny tsirary avy efa manomboka hita ilay fotsy sy manga efa manomboka mamiratra le izy satria any amin'ny voninahitran'Andriamanitra le izy asa fanompona asa fitoriana daholo iny akanjo anaovanao iny misy fahefana iny fa na ny masony olona ary dia merikerika mijery an'iny fitoriana vao mahita n'iny ny olona dia efa Jesosy maty atsasaky n'inona iny atsasaky ny herinandro iny mandalo iny satria tsy zaho ntsony ny velona izy ny apôstôly fa Kristy ny velona izy aty anatiko fitoriana mandehandeha eny ianao dia tandremo ary so manao katsy fotsy manga dia ifamaly sy hiady eny ambony taksi be eny hiady eny tsena eny hiady eny mpivarotra eny ny mpivady ny asa rotam-piaro sy ny sisa dia fampilelalela eny fa dia vakiny olona fotsiny ianao hoy Jesosy raha mino ahy nareo ny asa ataoko no ataonareo ary anao asa iny nareo lehibe mihoatra n'io izany ianao amin'iny fitafianao iny tsy menatra mihitsy ianao eran'ny lalana ary za zao mihitsy fa naitsika atsa zao rehefa mandeha eny an-tsena eny na mijery lamba na mijery kiraro dia efa fotsy manga ihany ny tiana jerevana sa tsy marina zany satria efa raha mikoriana ao anatinao ao le izy mahafinaritra zany ka raha hevitra ny zava-pananao dia ninona ozy izy tsy ampandrosiny inona zay efa ampandrosin'ny fiangonana no tadiavo dia za mba manentana antsika ihany hoe izaho daholo raha azo atao an'izay manana afaka manatanteraka hoe na bisikileta na moto na fiarakoditsika rehetrarehetra amin'io 20 taona io dia mba fotsy sy manga daholo zay afaka manao fa zany kory tsy hoe terena zay resy lahatra fa zay tsy resy lahatra moa inona no azo atao fa raha mba resy lahatra ianao dia mba sivo fotsifotsy sy mangamanga eny ihany no hitan'ny olona le izy satria hitsangana eny ny saina fotsy manga rehetrarehetra satria 20 taona antsika io misy tantara ngeza be amin'ny fiainantsika mihitsy io zay le hoe anao asa lehibe mihoatra an'izay nataoko ianareo
de efa nresan'i jesosy zany rehetrarehetra zany tamin'ny andro izay fiaraha-misakafo tamin'iny alina iny de nilaza izy ao amin'ny andininy fahavalo amby folo eo mitoko fefatra amby folo amy jona toko fefatra amby folo andininy efatra amby folo valo amby folo manko azafady tsy amelanareo kamboty aho akaty aminareo aho vetivety foana de tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita satria velona aho de ho velona koa ianareo tsy amelanareo inona ho izy jesosy kamboty kandana atanjao ny tanana amy raviravy apairezo zay reraka ampo pairezo zay malemy lohalika fa tsy amelantsika kamboty jesosy na de tsy eo ny lotsika izy fa any reny ny fivavakintsika reny ny fitarainatsika fa tsy amelanao kamboty izy nampaireziny hatrany ny mpianatra dimy amby roapolo zany teny zany nefa nazaiko taminareo fa raha mbola mitoetra eo aminareo aho taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho fa ny mpananatra de ny fanamasina zay raha nyray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay no lazaiko taminareo tetika makitsika de manana fanadinoana reny toroteny reny de indraindray ny sabata ihany mitadidy fa rehefa rapitsino iny de efa tsy tadidy intsony fa ifanamasina eo ampatsiaro ny afatra nomena atsika hatramin'izay amen fa ny olona zay na azo ny ifanamasina io a raha tady ho reraka izy raha tady ho kivy izy raha tady hiverin-dalana izy raha tady anana saina maloto sy hafahafa izy de fanahy io no miasa aminy a de mampatsiaro azy ka mbola ahafahany miorona eo foana fa ny mijoro eo foana na mafy aza ny tafiotra na mafy aza ny fanenjena sy ny fankalana sy ny opa ny fitsapana ny fizantoetra mamay io fanamasina io mibitsika aminy a tsy afaka mihitsy le olona am' jesosy tsy tafala mihitsy le olona amin'ny fiangonana satria io mampatsiaro antsika isika tavela mbola tratry ny ty faharoapolo taona ty afaka volana ray eo de no ifanamasina io zay mampatsiaro antsika de hoy jesosy hoe zany ny teny zay nolazaiko to aminareo mba tsy hatafitohina anareo raha misy fanenjena sy fitsapana sy fizahanytoetra ka anao hoe sao de mba fa tsy momba atsony ary Andriamanitra sao de efa tsy izy tsony ary ty lalany ty sao de efa tsy mita ty tonga de ifanamasina io mampatsiaro antsika hatrany hatrany ary mbola nambarany aza amin'ny toko fahatelo amby folo tamin'iny alina iny ihany araka ny lazainy hoe zany teny zany lazaiko taminareo mba tsy hatafitohina aminareo de hoy jesosy amin'ny toko fahatelo amby folo nanao fanoharana mikasika ny voaloboka sy ny sampany ary ny firaisana aminy zao izy jesosy ny voaloboka ary ny raiky no mpamboatra ka ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoa de esorony fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa de amboariny mba hamoa bebe kokoa de ny faefatra tomero amiko ary zaho aminareo taka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy de toy zany koa ianareo raha tsy miray amiko taka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray mivoaloboka izy de toy zany koa ianareo raha tsy miray amiko de mazava be zany teny zany tao am'le sampany ianao zany de nasorony fa tsy namoa de rehefa tafala am'le sampany ianao zany de andana ary mambole any fa lazainy tsy mahay mamotsony ozy izy de matetiky ny sampany iny rehefa niala de mbola misy sampatsampana sy raviraviny koa manaraka azy ihany de andana ozy izy andana ozy izy fa tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy de toy zany koa ianareo raha tsy miray amiko na inona ho resana na inona ho lazaina ty lalana ty tokany ty eran-tany tsy misy zany fiangonana zany hoa mbola averikontsika mitory an'io jesosy maty atsy sasaky ny herinandro levinao pasina 3 andro 3 alina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo tsisy fiangonana mitory an'izany eran-tany mitondra ny afatry ny apokalipsy manomboka janvier hatrany faran'ny taona isataona tsy misy an'izany eran-tany fa eto amin'ity firenetsika ty ny misy an'izany
misy olona milaza fa hoe mandainga hony a fa io Jesosy maty atsasaky ny herinandro dia tamin'ny internety no nahitako azy dia zay no nitoriko azy fa tsy tsika zany namoaka an'io voalohany teto Madagasikara dia mba mametra fanontaniana ianao zay milaza an'izany tamin'ny 96 no niorona ny fikambanana apokalypsy za efa tany amin'ny 88 nefa nahalala azy io la zao raha efa nisy internety tamin'ny taona 1988 efa nisy email efa nisy Facebook tamin'izany fa tsy mbola nisy an'izany ane tamin'izany nefa tamin'izany zany nefa fantatro hoe hitany tamin'ny Facebook io hoe hitany tamin'ny internet zao fa tsy izy akory namoaka an'io voalohany fa misy fiangonana efa nahitan'io tamin'ny taona zao nahita ry zareo tany amin'ny taona tsaiko na 1800 na 1900 tany ho any fa ny tsika Andriamanitra mihitsy nanoro an'io fa tamin'ny mbola tsy nisy ny internet zany io Facebook io aza zao firy zao ny olona hitako victime an'io rava ny tokantrano miady ny mpifankaty miady ny tsiraray avy amin'io tenenina foana fa eko taovy ihany firy zao ny zanak'Andriamanitra sasany dia mila efa mamono tena mihitsy amin'io zavatra io tsy hoe mamono tena manao an'io fa nahita tsy fahita tao dia kivy dia amono tena ny didy moa dia miteny fotsiny fa didiny ray aman-dreny tenyny zanany fa tsisy ray aman-dreny nitaizany zanako dahalo fa rehefa tsy mety le zaza iny moa ny azonao atao taka ny nitenenanareo ny aza manambady hafa firenena fa mbola misisika ihany le tanora ny ray aman-dreny tsy hitany koa zay atao fa dia eny ary fa dia fitiavan-janako io dia any zavatra hita rehefa lasa any tsy mivavaka ntsony le zaza tsy mivavaka ntsony le zanaka dia anka zay nge tsy hoe korony hoe tsy makany am-piangonana dia tsy mivavaka zay nge mivavaka ihany fa Jesosy nilaza fa za ozy izy raha miala amin'ny sampany any anareo ozy izy dia tsy mahay maninona intsony tsy mahay mamoy intsony zaho no voaloboka hoy Jesosy ianareo ny sampany zay miray amiko ary zaho amy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy miray amiko dia arina ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka tsy mpiany anatin'ny afo raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ninona teniko zay lazay ny isa tsabata angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka fa rehefa tsy miray am'izao lalana izao tsony ianao dia tsy mitoetra ao anatinao tsony zany teny izany ary rehefa tsy mitoetra ao anatinao tsony zany teny zany dia ianao indray mitsangana avocat du diable ianao indray mitsangana fahavalony ty afatra ty tsisy ninona azo ataonao tsony ary zay tokoa tena normal lozika ny zavatra hoe rehefa tafasaraka tamin'ilay fotoboloboka ianao tafasaraka tamin'ilay Kristy maty atsasaky ny herinandro zay torin'ity fiangonany ity ianao dia tsy mamoy tsony ianao ary rehefa tsy mamoy tsony ianao tsy mamoy vary ianao dia tsy parifary sisa no mitranga dia iny ianao ataonao joro amin'izay ianao vavolombelona avocat du diable hoy ny teny frantsay mialatsiny dia milaza opaopo amin'izay tsy izy tsony hoe devoly hoe zao ony hoe zao ony hoe zao raha tsy manao an'izay zany le olona tsy voapirofo fa tena afaka tamin'ilay sampany izy tsy maintsy reraka ianao
me malazo anao na inona na inona raha vao misaraka am zany niavatra nylazainy jesosy tamin'iny alina iny ka nilazainy ato amin'ity perikopantsika ty hoe zany teny zany lefa nazaiko taminareo mba tsy hatafitohina anareo zany daholo ny zavatra n'zany mba tsy hatafitohina atsika efa maninona koa de ohatran'zany de manafitohina mihitsy zao fa zay ranga hiala zay zao tsy maninona zany fa fa nilazainy jesosy hoe tena nambarany tsara mihitsy hoe ny sapany rehetra eo amiko zay tsy mamoa de esoriny ka na ho roa ary sisa ny ampiangonana na ho telo sisa tavela ao reo zany mamora moto mbola tavela isaoran'andriamanitra fa mbola eto daholo tsika satria mamoa zany mato mbola tavela fa tsy nesorina de mbola teneniny andininy 12 Jona 12 tsy ianareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amoa ary mba retany vokatrareo mba omeny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako nininona averiny foana io zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako omeny ray anareo nininona raha mandeha nareo ka mamoa aritra ny vokatrareo fa tsy ianareo izy jesosy no nifidy aho fa izany nifidy anareo diakona io tokanana androany isy tokanana kolo olona de tandremo re miasa fanompona ataonareo e tandremo aseho tsara ny fanetretena ataovy amin'ny fitiavana ny asa fa aza mikitikitona aza milelalela amin'ny ondry andrasana aza manao toetra tsy zaka dikan'izay miandry zavatra amitsika andriamanitra satria izy no nifidy atsika fa tsy tsika nifidy azy de tokony asehonao mihitsy zay toetranao mampalemy fanahinao zay mampiandry ny ondry anao zay toy izany jesosy tamin'iny alina iny any fa izany teny zany lazaiko tanareo mba tsy hatafitohina anareo a Jona 12 zany zavatra zany no andediko anareo Jona 12:17 zany zavatra zany no andediko anareo mba hifankatiavanareo raha halan'izao tontolo zao ianareo de oko hofatareo fa za efa halany talohanareo 20 tsarovy ny teny janao zaiko taminareo ny mpanompotsy lehibe noho ny tompony raha manenjika izy de hanenjika anareo koa raha mitandrina ny teniko izy de hitandrina ny anareo koa raha halan'izao tontolo zao anareo de aoko hofatareo za efa halany talohanareo dikan'izany tsy tsikato natao hifankahala fa izao tontolo zao no maninona atsika zany no makahala atsika ary zany no tokony hifankatiavatsika atao amin'ny fitiavana daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy aty am-piangonana ty de ifampimononmonina aty am-piangonana ty de anao zay anafitohina ny hafa tondra fa nafitohinana ny hafa na mitoetra sy ny sisa amboary ny toetra atsika satria izao tontolo zao no mankahala atsika fa tsy tsika ny akala n'izao tontolo zao nisy mpanao politika anankiray ny resaka tamiko tao amin'ny Carleton aonao izy paster mbo afaka miara-miasa avetsika amin'ny fividianana be ny tanàna io tamin'le fividianana be ny tanàna tao zany mpanao politika manana ny tokongeza be mpitondra teo aloha izy zany to izy mantsy anazy izay ny miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra fa ny olona no mankahala anay sady tsy mety miara-miasa aminay tonga de nanaiky izy mariny zany ozy izy tena mariny zany ozy izy fa tsy mbola nisy olona nitady fiara-miasa tao aminay koa zay hoe zay tsy mila anareo na zao zao tontolo zao ozy izy ankahala anareo fa tsy hoe tsika samy ato mandeha ifankahala fa raha nanenjika izy de anina anareo koa anenjika anareo koa raha nitandrina ny teniko izy de hitandrina ny anareo koa zay teny lazaintsika de ho arahany kosa zany niavatra ny meny jesosy tamin'iny alina iny 20 raha tsy tonga ako any teny taminy de tsy nanakeliko izy fa ankehitriny dia tsy misy fialana azony atao amin'ny elony raha tsy tonga ozy izy ka nyteny taminy de tsy nanakeliko izy fa ankehitriny tsy misy fialana azony atao amin'ny elony raha tsy tenenina tamin'ny toroteny sy niavatra tato amin'ny fiangonana aiza manao an'izao tandremo fa tsy mety zao aza ataonareo ty
dia nitenenina teto daholo samy malala an'izany. Zao no tokony atao. Raha tsy nahenao an'izany ianao, afaka ny eloko fa ankehitriny tsisy fialan-tsiny azonao atao intsony. Fa ny tena aza manambady hafa firenena fa mbola nisisika tany any ianao. Sasy mbola arakaraky ny tenenana zany vao mainka hitiavako hafa firenena. Andiana dia ho hitanao. Zaho mbola afarako ihany tsika ray aman-dreny. Tena manasa tanana amin'ny zanakitsika mihitsy raha mbola misisika amin'izany izy ho afa ianao iombony eloka miaraka aminazy eo koa anao ka tsy ho afatsiny amin'io. Rehefa tsy mety izy dia manasa tanana aminao anaka. Ny aloha dia efa ataoko basy aty fitiavana amin'ny zanako reo mbola misy naky 4 sa 5. Mbola vao 3 zao ny any lasa. Mbola misy 5 eo zany. Efa milaza aminareo araka izy. Anambadimbady hafa firenena any fa dia sady tsy manarika any, tsy mangataka any, tsy manampy any any ariary ary. Any ianao sy ny firenenanao. Maheno an'izany ny any zanako. Ny anazy zany teneniko zany fa tsy nenareo. Samy manana ny azy. Ny azy zany. Raha tsy niteny, raha tsy nalala an'izany izy dia tsy nanan-keloko. Rehefa nalala izy, tsy afaka amin'izany ny elony. Fa raha tsy mety le zanakao, anasao tanina. Zafady. Tenenina, za manao an'iteka. Facebook, zao, tenenina amin'irety fa tenenina hoe zay miala amin'ny football oby koa nge ka hita raha fa tsy hamoy intsony ianao. Inona ny tsy efa tenenina. Mbola misy olona manakipony masony ihany, mbola manana atsentsina ny sofiny ihany, mbola mety taritiny ireny olona ireny andeha hivoaka hiaraka aminy. Ny aloha zany ry fiangonana malala tsy haiko zay ataotsika. Fa na dia lazaiko fotsiny ihany zay mpiteneniny fanamasina anahy eto, zay resahana eto. Za tsy afaka neren'izany izy hoe tsy maintsy manaraka an'izany. Tahaka an' Jesosy angano naneriny olona koa. Izy tsy nanereny Jodasy hoe avadio aho. Izy tsy nanereny Petera hoe mamadia. Dia nilazainy fotsiny zany. Dia samy zaka ny vokany tany nizana izy. Za dia miteny tsy asiko ena maso. Ny apôstôly Paoly dia nilaza fa asiko mafy ny tenako. Andreo na fanotory aho dia ho lafo, mbola ho lafiny. Dikan'izany za raha hiteny ny ankonako alohany aho. Dia lazaiko ny aho. Dia basy aty fitiavana iny. Samy manao ny azy ihany. Fa ny ahy dia izay. Zay mbola mahasa mandihana. Ary reny azy mbola ataoko vazivazy hoe rehefa mba voany dia mba anary ilay zandry ety ariana. Hozonina ho vo zany zay. Nga hozonina ho vo zany fa zany ingeny efa voasoratra. Zany nefa voasoratra. Raha tsy tonga aho ka ny teny taminy dia tsy nanan-keloko izy. Fa ankehitriny dia tsy misy fialana azony atao amin'ny elona. Dia hoy Jesosy mitoko 20 amin'izay hoe zany teny zany dia efa nilazaiko tanareo mba tsy hatafotohina anareo. Mba tsy hatafotohina anareo. Fa niresahana daholo, mena daholo ny toromarika rehetra. Fa ho avy aminareo fiangonana indray ny fahavalo rehetrarehetra androaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatra fanipaom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Zany ny eritreretin'ny sasany fanipaom-pivavahana fanatitra amin'Andriamanitra dia ny hoe tsy maintsy potehiko apokalipsy io, tsy maintsy potehiko io maheoly io. Fa zay ny baiko nomen'Andriamanitra. Tsy maintsy arotako daholo zany fampianarana momba an'i Jesosy maty atsasak'herinandro zany. Tsy maintsy arotako zany fotsy manga zany. Tsy maintsy arotako zany afatry ny anjely zany. Izay ny fanipaom-pivavahana. Hitako fa marina mba tsy hanadinana ny rako amin'ireo olona ireo. Aminareo mpivavaka ao mba tsy hanadinana anay amin'ny rahanareo. Dia lazainay fa tsy izy io. Voafitakinareo dia volon'ireo rehetrarehetra reo. Tsy hitanareo izy efa manompo doany, efa manompo sampy, efa mitsotro raha hony dia
franc-maçon vao fitaka anareo fa io fotsy mangy io franc-maçon. Franc-maçon zany Mordekay, efa nisy franc-maçon tamin'izany. Jehova zany franc-maçon nanao ny lanitra fotsy sy manga. Zany ny tabatabana. Zay le hoe ho avy ny andro zay lazan'ireo izy izy. Fa ka ataon'izay rehetra mamono anareo, ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo, fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Zany no ataony satria tsy fantany ny iray na izaho. De miditra amin'ny radio, de miditra amin'ny internet, de miditra amin'ny Facebook, de miditra amin'ny telefona, de mamangy tokantrano, de milaza daholo. Zay amonoana antsika, vonono ny fiainana ara-panahiny, fa tsy izy io, de avoaka tato. De ny marivo salosana rehetrarehetra, lasany. Efa kenda taolany any vao domy a. Hainareo ny toyny. Ny sasany mbola misy tafaverina. Saotra an'Andriamanitra, mijoro vavolombelona mihitsy efa tany, fa tena saky maty tany. Fa mananatra anareo, petraha tsara. Aza mihetsiketsika amin'io seza io. Nahoana izy Jesosy. 17. Zaho milaza marina aminareo. Mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho dia irako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola tsy maty Jesosy, fa mbola mitory-teny amin'ny alina amadia, alohan'ny amadiana azy iny. Mahatsara anareo izy ny fialako eto. Sao dia rehefa rasa indray dia ho bekonetaka eo daholo indray ny rehetrarehetra. Fa mety aminareo ny alako. Satria rehefa andeha dia ho avy aty aminareo indray ny mpananatra. Izay irahako aty aminareo. Io le fanamasina, le fanandriamanitra aty amintsika zany. Rehefa tonga izy io izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Fa maninona fahotana satria tsy mino ahy izy. Io fanamasina io zany hiasa amin'ny olona. Ampiaiky azy ny fahotana satria izy tsy nino an'i Jesosy. Tsy nino izy fa Jesosy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Nilevona 3 andro sy 3 alina. Tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Tsy nino an'izany izy fa Jesosy sandoka tariny ninono. Tsy afaka ny fahotana tamin'ny Jesosy sandoka io. Fa ifanamasina io ampafantatra azy. Ary itsika izao isan'ny tao anatin'izany. Tsy nahalala. Fa rehefa tonga le fanamasina dia iny taridalana antsika. Dia niaiky tsika amin'ny fahotantsika. Tena zao vao hitako le Jesosy tena mpamonjy ahy. Tena mpamela heloko. Tena zao vao fantatro izay inoko. Dia toy izany atolo izy. Ny fahotana ozy izy. Ny mpananatra io zany ampiaiky izao tontolo izao ny fahotany. Satria tsy nino ahy izy noho ny fahotana. Ny fahamarinana. Fa maninona? Ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho. Ino moa zany fahamarinana hoe makany amin'ny ray aho ampiaiky izao tontolo izao. Miaiky izao tontolo izao fa zaho izy Jesosy ny lalana sinina. Fahamarinana tsisy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako. Zany hoe raha voadiso Jesosy ianao zany, na mivavaka sabaty ianao, na tsy mihinana kisoa anao, na fa raha vary ny 70, na atsoinao amin'ny teny hebreo Elohim sy Yahosoa io Jesosy io, amin'ny anarany amin'ny teny hebreo, rehefa diso an'io Jesosy io ianao, diso fahamarinana. Fa Kristy, io fahamarinana io makany amin'ny ray, fa lasany amin'ny ray izy. Ka tsy ahita intsony ireo fa mbola ho avy aho izy. Ny fitsarana satria nahoana? Ny andrina zao tontolo zao dia efa maninona? Efa voatsara. Zany hoe ny zanak'Andriamanitra rehetra dia efa manana antoka. Fa raha misy manoto amin'ny ray dia manana solovava itsika. Dia iza? Kristy. Ka ny andrina zao tontolo zao efa voatsara, efa tapaka ny azy. Efa tsy misy cassation intsony na cour d'appel. Fa efa vita ny fitsarana azy. Mandrakizay
fa ny zanak'Andriamanitra koa raha ndalo fitsarana tsy fanamelohana ny zanak'Andriamanitra minao n'ilay Jesosy Kristy maty nylevina araka ny solotra masina fa famonjena meo azy ny voninahitra mandrakizay. Halleloja! Dia zay na tonga ny Jesosy ilaza hoe mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitaridalanareo any amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho izy fa tsy zakanareo avokoa zany fa efa tonga io fanahy masina io izy anambara aminareo ny zavatra marina rehetra araky ny fotoana sy ny vanim-potoana. Maro ny zavatra fantatra ho iaho hoe nataka n'ity sandry ity. Ny loha-tanana ny zaraina efa nihoatra ny loha-tanana nomena antsika hatramin'izay 20 taona zay fa mbola misy zavatra maro miafina amin'io boky ny Apokalipsy io mbola tsy navoaka, mbola tsy nambara satria mbola tsy tonga ny fotoana. Fa ifanahy fahamarinana mpahafantarao ny zavatra ho avy rehetra. Fa manana zavatra maro olo zay amin'ireo fa tsy zakanareo daholo zany. Reny aza mbola zavatra kely reny dia efa tsy mahazaka ny sasany. Mbola sedraina mifitana amin'ny olon'ny Jordanina fotsy sy manga ary dia efa tsy zaka ny sasany. Dia zay io sampana izay tsy namoty efa nasorony daholo. Tsy napetrany tao. Fa itsika zay miray amin'ilay sampany dia mbola tahiriziny ka amboariny mbola mo bebe kokoa. Amen. Dia mahereza mba hitoetra amintsika zany tenin'Andriamanitra zany mba azahoantsika mitombo amin'ny Kristy. Fa amaranako azy le vaky tenintsika tamin'ny Hébreu tao hoe inona moa ny antony zany afatra rehetrarehetra zany amintsika nomenantsika fiangonana. Dia ity Hébreu mivakina tamintsika tato amin'ny perikôpa ty dia miresaka ny Melkizedeka. Zany Melkizedeka zany izy rery ihany ny olona teto ambony tany no sady mpanjaka no mpisorona. Izay no mahatonga n'ilay lohateny amin'ny Hébreu 7 hoe fampitana an'i Kristy sy Melkizedeka. Izy rery ihany ny olombelona teto amin'ity tany ity hatramin'izao iresantsika zao no sady mpisorona no mpanjaka. Andininy voalohany 7 fa io Melkizedeka io zay mpanjaka ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Izy Melkizedeka mpanjakan'ny Salema sady inona sady mpisorona n'Andriamanitra avo indrindra. Ilay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy sady nomeny Abrahama ny ampahafolo ny zavatra rehetra azy. Voalohany raha dika amin'ny anarany dia mpanjakan'ny fahamarinana dia vao mpanjakan'ny Salema koa izany hoe mpanjakan'ny fiadanana. Tsy manandray, tsy manandreny, tsy manantantara-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana fa natao taka ny zanak'Andriamanitra. Izy dia mitoetra mpisorona mandrakariva. Zany hoe ity Melkizedeka ity zany dia miala tsiny angamba misy fitenin'ny olona hoe teraka tamin'inona angana izy teraka tamin'ny vatakazo ozy izy ny olona. Fa ity zany tena tsisy dada tsisy mama fa nipotra avy aiza tsisy nalala zay nipotrany. Tsy manana tantara-pirazanany, tsy hoe taranaka razafin-dralambo dia niteraka ny razafin-drambo dia niteraka ny razafim-boromalala. Tsy nisy. Fa dia sady natao mpanjaka izy natao mpisorona. Dia Kristy ny manana ny endrika io koa. Fa zao Kristy sady mpisorona be no mpanjaka koa. Fa i Kristy io dia nampitana tamin'ny Melkizedeka satria Melkizedeka ozy izy dia mpanjakan'ny Salema, izany hoe mpanjakan'ny fiadanana, mpanjakan'ny fiadanana, mpanjakan'ny fahamarinana. Dia zay le Kristy fahamarinana, zay le Kristy mpanjakan'ny mpanjaka sy tompony tompo. Fa tsy manana tantara-pirazanana, tsy hita zay neven'ity Melkizedeka avy aiza. Hevery ozy izy ny alehibe n'io lehilahy io amin'ny 14. Hébreu 7:14. Hevery ny alehibe n'io lehilahy io zay nomen'Andriamanitra patriarika ny ampahafolony zay tsara tamin'ny zavatra nobaboiny, zay nomeny Abrahama patriarika
ny ampafolony zay tsara tamin'ny zavatra nobaboiny. Ary zay avy amin'ny taranaka Levy ka nandray ny fisoroana no mahazo teny haka ny fahafolo-karena amin'ny olona araky ny lalàna, dia amin'ny rahalany izany na dia nateraky ny kibony Abrahama azy ireny, nefa izy tsy isan'ny firazanan'ireo akoriny no nandray ny fahafolo-karena tamin'ny Abrahama sy ny tsodrano ilaina nanany teny fikasana. Tateoriana zany raha ny lalàna dia hoe taranaka Levy ihany ny mahazo ny fahafolo-karena, fa ity Melkizedeka ty zay tsy nanana ray tsy nanana reny tsisy taranaka tsy fatam-piaviana, i Abrahama no nanome fahafolo-karena ho azy nefa tsy taranaky Abrahama izy, fa nefa ny taranaky Abrahama tokony nandray an'izany. Ina ny anton'izany? 17. Ary tsy azo lavina akory nefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe no ny tenany. Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolo-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velony. Ary toa azo lazaina fa Levy aza zay mandray ny fahafolo-karena dia mba mandoa ny fahafolo-karena koa tao amin'ny Abrahama, satria mbola tao kibony ray ny ihany izy tamin'ny tsenan'ny Melkizedeka any Abrahama. Zany hoe ny olona mandray ny fahafolo-karena zany dia mbola mandoa fahafolo-karena. Ataoko hoe ohatra ny pastera zao mena karama, avy amin'ny fahafolo-karena nanomezana karaman'ny pastera, dia manina koa ny pastera zany? Dia mandoa fahafolo-karena koa izy, mataranaka Levy anazy. Dia zay pastera tsy mandoa fahafolo-karena tena tonga amin'ilay fitenenana hoe aza manambady mamolava. Anareo ve ny hira iny? Aza manambady mamolava ihany ny zanany, mamelona ny épicerie ny zanany nefany dia mahiye, ny vadiny dia androtra tsy fidiny, isan'andro zao milaza ny gidiny, voajerena dia vehivavy farahidiny. Na fitafy aza tsy mba voavidina, fa dia mba etrareto amin'izany ariko. Enao ary zany atao hoe mpanompon'Andriamanitra tsy mandomy fa fangidiny dia aiza zany raha olon-tsotra raharaha. Fa zay ny tantaran'ny Melkizedeka dia nampitanan'i Kristy izy io. Mpisorona isan'andro etỳ an-tany nozy izy. Melkizedeka mpanjaka mandrakizay, mpanjaka ny fahamarinana, mpanjaka ny fiadanana. Fa Kristy koa zay ny toerana misy azy. 2:20 Hebreo 7:20. Dia tahaka izany koa nanaovana an' Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navela ny fahafatesana haritra izy. Fa izy kosa dia manana fiseronana tsy dimbiasany satria maharitra mandrakizay izy. Izany hoe Kristy ozy izy dia manana fisoronana tsy dimbiasana, fa zao Kristy tetỳ an-tany tsy natao mpisorona. Hebreo 9:7 ka hatramin'ny 5. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manakaterina koa izy. Koa raha ity ambony tany dia tsy mba ho mpisorona akory izy, Kristy zany satria misy raha teo ireo manatitra ny fanomezana araky ny lalàna, dia ireo manao fanompoam-pivavahana amin'izay endrika sy aloko ny zavatra any an-danitra, tahaka ny natoron'Andriamanitra Mosesy rehefa nanao ny tabernakely izy. Fa hoy izy, tandremo mba ataonao araky ny endrika izay naseho tao aminao tao tendrombohitra ny zavatra rehetra. Zany hoe malala tsara tsika ny tantaran'i Kristy fa olo-tsoro Kristy, fa izy tsy mpisorona tetỳ an-tany, ary tsy nanao asan'ny fisoronana. Fa rehefa tonga ny sabata dia mankany am-piangonana izy mivavaka tahaka ny olona rehetrarehetra. Fa ny mpisorona etỳ an-tany dia tsy maintsy manatanteraka an'izany ary mitondra biby koa atao fanatitra. Fa maninona moa Kristy tsy natao mpisorona tetỳ an-tany? Satria izy no ilay mpisorona be, mpanjaka ny mpanjaka izay anatanteraka an'izany any an-danitra amonjena ny tsiraray avy. Dia inona ny zavatra mitranga? Indre-pandeha ihany izy nanao an'izay fisoronana zay tetỳ an-tany, ary izy no natao sorona amonjy izao tontolo zao. Dia izay no natonga azy ilaza ao amin'ny Hebreo 7:7 izy antsika ny 13 sy ny manaraka.
fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navela ny fahafatesana haritra izy, fa izy kosa dia manana fisoroana tsy dimbasana satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavontsy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay anao fifonana ho antsika. Fa ny mpisorona be tahaka izao no miendrika, fa ny mpisorona be tahaka izao no miendrika ho antsika dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao ho avy noho ny lanitra, izay tsy mila anatitra fanatitra isan'andro tahaka nataon'ireo mpisorona be ireny. Voalohany noho ny ota ny tenany dia vao noho ny olona kosa, fa izany dia natao indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Izany hoe izy zany dia tsy tahaka ny mpisorona izay mitondra fanatitra ho an'ny tenany sady mitondra fanatitra ho an'ny olona izay mety maty solosoloana isan'andro isan'andro. Dia Kristy izay ny tsy nanaovan'ny mpisorona taty satria voafetra ny androm-piainana daholo ny olona, fa izy ho velona mandrakizay dia indray-pandeha ihany izy nanao an'izay fisoronana izay. Hebreo 9:1. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony, manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo akavanana seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra, mpanao fanompoam-pivavahana amin'ny fitoerana masina sy ny taberna kely izay naorin'ny tompo fa tsy ny olona. Fa Kristy zany rehefa maty ininontsika ny levina nitsangana io teo amin'ny azo fijaliana nao izay sorona izay dia mandrakizay ny fisoronana nataony, ka nitsahatra daholo amin'izay izay fisoronana natao tetỳ tany izay tsy nahavonjy ny olona arak'izay lalàna izay, fa ny Kristy dia namonjena antsika hatramin'ny taranaka faramandimby. Zao no voasoratra Hebreo 9:7. Ny andininy fa 4:20. Hebreo 9:7. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy miditra izy manatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra amin'ny fitoerana masina isa-taona mitondra ny ranony zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba nafaka niota amin'ny nateran'ny tenany. Izany hoe Kristy zany izay natonga azy tetỳ ambony tany, tsy natao mpisorona izy tetỳ ambony tany, tsy levita izy fa dia olon-tsotra izy nandrana azy. Fa raha manao an'izany izy dia tsy maintsy mijaly isa-taona. Izay ny tsy ankalazantsika ny pasika isa-taona io, hoe tsy maintsy vonoina isa-taona ny biby dia ankalaza ny pasika isa-taona. Fa raha ohatra Kristy ka mbola tsy maty dia natao zay, fa efa nizy nanolotra ny tena nofanatitra niakatra any an-danitra miperako akavanany ray mifona ho antsika, dia indray-pandeha ihany izy nanao an'izany, indray-pandeha ihany izy nampijaliana. Fa raha ohatra ka nanao tahaka ny mpisorona izy tetỳ tany dia tsy maintsy ampijaliana isa-taona isa-taona izy ny andro-paka zany dia mankalaza an'izay foana. Izay ny lalàna fisoronana novana, ka raha niova zay dia miova ny lalàna rehefa miova amin'ny fisoronana. 10:7 amarana antsika azy. Hebreo 10:7. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina antsika noho ny amin'ny rahan'i Jesosy, amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona, mamaky eo amin'ny efitra lamba dia nofo sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra. Dia aoka isika natona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fietreretana ratsy sy ny tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena, ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa matoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana amin'ny asa tsara, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany fa mifananara kosa maika, satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Noho ny amin'io Jesosy io zany dia afaka miditra amin'ny fitoerana masina antsika noho ny amin'ny rano Jesosy, mangataka, mivavaka, mitondra ny helokontsika, mitondra ny fahotantsika rehetra. Dia aoka atsika zany azoto anatin'azy isa-tsabata, isan'andro atokantrano isaky mivavaka amin'ny ota sy ny heloka vitana sy ny tontolo andro iny. Dia aoka atsika anatona amin'ny fo marina, amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana,
manana fo voadio ho afaka mifetreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Dia aoka antsika izy anana fanantenana azontsika mafy ny fanekena mba tsy hozongozona ny olona amin'ny fampianarana sy ny rivotra sy ny sain-dalina sy ny efipetsin'ny satana rehetra, ka analananao amin'ilay fotoboloboka zay tena sampany ka ho tafasaraka aminy. Dia nytenen'ny fomba hiazonana antsika eo amin'ilay tena fotoboloboka amin'ny mahasampany antsika dia aza mahafoy ny fiarahantsika manino izy miangona tahaka ny fanaony sasany fa mifananara kosa satria hitanareo fa miatombotra ny andro. 9:30 toko 10:9 fa tsarovy ny andro fahiny zay naharitanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa no azavaina ianareo. Nandritry ny 20 taona lasa zay niaretatsika ady mafy tamin'ny fahoriana fa ankehitriny tsika efa nahazavaina. Pahirezo ny tanàna miravoravo, ny loalika malemy, ny foreraka. 9:30 tao anatin'ny 0 taona izay indraindray raha natao ho fizahana no ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa raha tonga naman'izay azon'izany fa sady niatra tamin'izay nifatotra ianareo no ny faly raha norobaina ny fanananareo, satria fantanareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maritra. Koa aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe, satria ny teny fanevantsika hoe ny fisasarana rehetra dia misy inona izy misy valiny lehibe. 9:30 fa tokony hanana faharetana ianareo mba azaonareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy taredretra, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoany. Fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa itsika tsy mba naman'izay mihemotra ho any amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino any amin'ny famonjena ny fanahy. Meo an'Andriamanitra ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay. Misatranao famba no fidinao biasanao Canade. Neto misy fanekena vitsivitsy zay angatahana zay fanekenareo zany na fandavanareo zany ary aza matahotra mihitsy samaly azy rehefa tsy vita atao hoe tsia, atao hoe tsia fa raha miteny hoe tsy maintsy eno moa izy ty na ho vitako na tsy ho vitako. Voalohany dia zao ekenareo be ny asa ampifaliana sy ampitiavana ho an'ny tompo eo anivon'ny fiangonana. Ekenareo hoe zany atsakana koa tanareo ekenareo zany teka mabetsika fiangonana fa manaiky rehefaandriamanitra rehetra. Faharoa voalohany avenareo ho modely tsara lainy kristianina rehetra tahaka zany hoe nareo ndray zany modely taramin'ny kristianina hoe andeha ohatran'ny ranona diampina iny. Voana avenareo zany atao modely alay kristianina tahaka. Voana avenareo atao akony tanareo raha voninareo teka mahavetsika. Fahatelo ianareo ve manaiky andika soratra masina sy zara izany amin'ny ahy. Voalohany andika soratra masina. Faharoa izara izany soratra masina dininareo zany tsy ho anareo ihany fa ho an'ny ahy. Voana amizany venareo atsakana vony amin'ny tanana teka mahavetsika fiangonana. Fahaefatra voana venareo anaja sy anaraka ny fotom-pampianarana sy fikonoana arahin'ny fampo. Voana venareo amizany anaja tsara fotom-pampianarana entikavokamitsinareo anaja tsara ny fikonoana hoe zao fikonoana sady tsy menatra amizany teka mambezantsika. Fadimy voana venareo akatò ny fitsipika mifehy fiangonana apokalipsy misy tsipika be azy. Voana venareo ny akatò izany fitsipika mifehy fiangonana zany misy sata mifehy fiangonana. Voana venareo akatò zany fa tsitsy valapanga tsangana voana fanareo voana ianareo teka mahavetsika fiangonana.
ikenareo be nianefanareo niadiko masina mananifanareo ka ofianareo amino nareo isa zany mpafokarena ny mpanatitra niadidy reta rabola na ara-pitaova bola venareo mba adiko zany adidy masina zany takenareo mafitara bola venareo tagalaka tsara antanareo hoita jesosy ve ivana nagatarana retamokandamazidareny fa mitoarana zao ianareo le vonina ny iaro sy tanona patata ny piraisa mpiangonana tsosika hoe miaro sy mitanana mba piraisa mpiangonana tsosika tsy naronay zany no ampizarazara mpiangonana ianareo dia miaro izy sodisika za mpiangonana zany vola mizava ianareo sakana votsara ary ny taranareo teka mahavetika vonareo dia nifanahinao ambombai kanasa taona fivoriana tiaroaroko faratiana Jesosy mba tovy amiko fa ianao tsafoina sarakay raha ianao no miaraka amiko toko tsy misy asa tsara izay tsy efako gambarako eto izaho nifafoizan-tenako anompanao raiko tsy andraraky lombiadoa fa tena anao ny asanao toko ka anisako naniako nyandroko nyareko nefanahiko Jeso fukuari wentiko manau si manefiza ufanuku kwiza kanisa tunaniatu nyanduku nyareku nefanahiko Jeso fukuari wentiko manau Simanefiza ufanuku kwiza Apocalipse.
Thank you.
fanadinana reto natana koa ny fiangonana hitsangana satria rehefa vita ny vavaka azy reto dia fanday tsorano a isika iza vavaka atsika andena mpianatra manao fanadinana ny tanana manoratra atsangano ny tanana tsy manoratra ataovy amin'ny andro vavaka atsika Jehovah-Manitra raha eo tanao ny tanan'irety mpianatra zanakay reto manao fanadinana amin'ny ambaratonga anisany avy tamin'ny kely indrindra manomboka amin'ny CP hatrany amin'ny université ireo fanadinana samihafa ataon'ny fanjakana ihany koa BBC bac ifindra klasy hiakatra klasy manao maîtrise manao licence manao doctorat ao koa ny fanadinana maro samihafa ny fananao masina ny no anondro ny fanondro ny tanana ny mpianatra tsiraray avy ny fananao masina hipetraka ao amin'ny sain'ny mpianatra tsiraray avy dia izay fanadinana sy lesona izay atao rehetrarehetra any dia izay lesona ny anarana eny dia hivoaka amin'izany fanadinana izany raha sanatria tompo misy tsy tafiditra tamin'ny anarana eny fanontaniana dia ny fananao masina hibaiko ny tananay amin'ny alalan'ny sainay ka hanoraka ny valana dia tsorambony reto zanaka reto fa olohany dia iseo mivoninahitra ny anareo fa vako manompa sy tsiranopo azy ianao halleloia dia meo fahasalamana feno reto zaza reto mba tsisy harary mandritry ny fanadinana mba tsy tratry ny loza eny an-dalana amin'ny fianarana anao fanadinana ary dia mba samy ho tonga amin'ny toeram-panadinana tsiraray avy alohany andraisan'izy ireo ny fanadinana izay ataon'izy ireo dia ampatsahiva amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ireo mba hivavaka aloha tompo vao manoratra sy mamaky ny lazadina rehetra dia ho fifaliana sy ho voninahitra ny anaranao nefa tafita avokoa reto zanakao tsiraray avy reto nao ary Jehovah dera sy niavaka vavaka azytsika andray mitsotra amin'ny farany ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsotrany ny zanak'Israely hita ianao ka hiaro anao ane Jehovah ampamiramiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hanome anao ny fiadana